io Jesosy io lay ataontsika hoe le tena voaloboka io Jesosy io le mpiandry tsara io Jesosy io no te hanome antsika ny fiadanany zay tsy hay zao tozao raisina na fantany ary ny fanahiny zay omeny antsika no mampahafantatra antsika zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika anio dia araka an'izay voasoratsy ny filazantsara araka ny Jaona 10:10 ny voalohany ka hatramin'ny faharaiky 10. L'évangile selon Jean chapitre 15 verset 1 à 11. Rehefa hita dia Jean vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Toera amiko ary izaho aminareo. Tahaky ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana any ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, toera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitanjona ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Zany zavatra izany dia efa nilazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ry Ray Masina o, mana masinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eto amboalohany dia raha mijery an'izao texte zao dia tantara anankiroa ny sarihako ny saintsika. Nisy mpiara-miasa aminay anankiray dia miantso izy hoe miala tsiny aho izy fa tsy afaka ny asa fa tapaka ny tanany. Ka amolahy koa ty ho aho. Kay tena tapaka tokoa ny tanany. Le ratsan'ny fanondro iny zany tapaka dia satria tao anatin'ny korotana dia tsy hita ho ny eo le rantsana iny, dia rehefa tsy hita le rantsana iny dia tsy azo natao intsony, dia bory ny tanany. Kay zany ty rantsana ity raha tapahana raha ao anatin'ny fotoana voafaritra dia azo averina eo indray le tanana dia mitohy. Fa ny azy zany efa ela be vao hitany, efa natsofoka anaty glasy no entina tany amin'ny hôpitaly dia tsy azo natohy intsony ny tanany fa tapaka. Nahitan'io aho dia nangorohoro raha mijery amin'izao texte izao. Ny faharoa manaraka an'izay dia misy kristiana tsara sisapo nanome fiara hoentiko mandehandeha. Fiara dernier cri anga izy io fa lazainao daholo ny fitondranao azy. Lazainy hoe ny conduite ny sécurité nao dia asiany pourcentage 60%. Ny fitondranao zany dia asiany degré eo arakaraka an'izay norma nampidirin'ny olona mpanao azy an'io fiara io zany no hitsarany anao. Koa satria tsy masinina
dia tsy misy ady hevitra raha sendra ny coupe arabe ianao tsy nanao clignotant dia tsy sécure zany satria efa zay ny norme ao tsy mahazo mitorona raha tsy misy clignotant norme ireo tantara roa ireo no isariako ny saitsika amin'izao texte anjarantsika androany zao nisy texte anjarantsika androany zao dia texte haitsika tsy anjery texte miteny amintsika rehetra texte anambarany Jesosy tenany fa ny mpanamboatsany voaloboka dia Andriamanitra ary izy no voaloboka itsika no sampany raha tonga dia ataoko itsindalina zany quel danger raha miala amin'izany sampana izany sika amin'izao fanoharana zao dia ho faty tokoa ka raha ela be any zany ny fialantsika dia sao sahala amin'ity namana zay tapatanana ity tsy azo apody koa raha atao mahitsy zany dia fifaliana ao antsika ny mandre an'izao tenin'Andriamanitra zao miantso ahy miantso anao hiaina ny tenin'Andriamanitra Jesosy no voaloboka avy ao aminy zany nanovozana aina avy ao aminy nipetahany sampana mahatonga azy haniry hamoa ary raha tsy miray amin'izany tsika na dia miray amin'io sampana io ara tsika misy folaka kely dia ho hitatsika fa ho faty izany sampana izany rehefa nisy an'ilay miforotsa kely iny raha tsy ahitsy izy azahoan'ny sève mazava ity tenin'Andriamanitra ity tsy mila heviteny lalina ny fieverana sy ny fahazahoana azy fa tonga dia azo raisina tsotra Jesosy no voaloboka lay hazo iny zany isika no sampany ary ny sampana dia tsy misy ilana azy afa-tsy ny mitondra voa fotsiny ihany ny fitsiriany dia tsy avy amin'ny tenany fa avy amin'ilay voaloboka dia Jesosy zany isika zao zany tsy misy ilana antsika afa-tsy ny miray amin'izany Jesosy zany dia mamoa voatsara ina moa ty voatsara ity dia ilay index extérieur ahitana ny hoe kristiana aho zanak'Andriamanitra aho miaina amin'ny tenin'Andriamanitra aho ary hitataratra amin'ny fiainako hitataratra eo amin'izao tontolo zao ny mahazanak'Andriamanitra ahy mety tsy hitany olona ny mahazanak'Andriamanitra anao satria ny masony corrompu mety tsy sapan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra anao ny antsoany tao anatin'ny lalina mety tsy sapanao koa ny niantsoany anao nananganana anao ho zanany ary nanomezany antsika ny fanahy masina hampafantatsantsika zany fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao fa ny zanany ane no nombona teo amin'ny hazo fijaliana ny zanany ane no nirehetany fahatezerany ka maty teo amin'ny hazo fijaliana no zapotsoanao raha matsapany zany tsika mino an'izany asa-panavotany Jesosy zany tsika manovo hery aminy miray aminy koa raha natsangany tamin'ny batisa tsika nandray zany fanahy masina zany tamin'ny batisa dia io fanahy io no mampafantatsahy io fanahy io no mahafantatsa anao ny maha tsy manjary atsika noho ny amin'ny Jesosy dia lay famoronana voalohany tsy tanteraka iny averiny ary amin'ny salamy fahasivy amin'ny telopolo amby zato andiny fahaeninany anambarany hoe ny fanahiny hoetintsika manjakariva ny fanahiny hamerina ndray io tsy fahatampiarahantsika io
amerina indray lay famoronana tsy tanteraka satria le volavolan-tany le bolongo-tany nasiana fofonaina iny simba rehefa nidirany fahotana noho ny amin'ny Jesosy dia hisy fiterahana vaovao indray. Ka eto izy dia milaza amiko sy milaza aminao hoe hiray amin'izany Jesosy izany isika, ho ray aina amin'izany Jesosy izany isika. Ary ny mpanaradia azy dia hita taratra amin'ny fiainany. Tsy misy moa zany fa ny ray aman-dreny ny toby any am-Porosa reny dia mitantara manjakariva hoe tamin'ny fotoana nandalovan'ny lava voalohany taty tao amin'ny tokantrano tao dia nisy pastoran'ny evangelika ho izy nandeha ka hijery iakany ahitany lava kay rehefa nahitany lava izy dia hitany hoe tena mpanompon'Andriamanitra ty fa feno fanetsetena. Olona ny akany salamiky dia fia hita hijery hoe mba iza koa zany vehivavy zany dia nahita dia raha verina amiko sy averina aminao koa zany fanontaniana zany hoe raha misy vahiny tonga miditsy ao an-tsanontsika na miditsy amin'ny fiainantsika ao ve dia mahita hoe zanak'Andriamanitra isika. Sa inona no hitany raha miditsy ao amin'ny tokantranonao izy? Fiainana manahoana no iainantsika raha mihaino ny firesantsika izy? Averiko manjakariva ity satria tena hoe maharesy lahatsaha mihitsy. Misy zaza any mandehandeha tsy haiko ny anarany fa haiko ny anaran'ny bebeny dia antsoiko ny anaran'ny bebeny izy rehefa mandalo bako atsia mitovy. Io zany le hoe le genenao hita taratsany ho azy sy ho anao koa hita taratra ve ny mahazanak'Andriamanitra antsika, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa isika, maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra fa isika, mankalaza an'Andriamanitra ve ny fomba fiainantsika, mitanjona ny didiny ve isika, mitoetra ao amin'ny fitiavany ve isika? Io fanontaniana io dia izaho sy anao no mamaly azy. Jesosy no voaloboka, Andriamanitra no mpanamboatra, izaho sy anao no sampany. Raha miray aminy isika dia hamoa vokatra tsara, tsy amin'ny alalan'ny fiezahany tena nefa izany hoe anao asa soa satria mila an'Andriamanitra noho ny finoana tsy antery fa tereny didi-pitiavana ka mahatonga anao hamoa be, tereny didi-pitiavana ka tonga anao hanompo, tereny didi-pitiavana ka tonga anao hanao asa fanompoana maro zay tsy takatsy ny saina, tereny didi-pitiavana ka mahatonga azy ho anao hanolotena hamaly ny antso ny tompo hoe tompo itia iraho aho. Ka rehefa mandreny filazanjara tsy miboaka fa misy positionné hoe kay mila an'izao ty fiangonan'Andriamanitra ity, mila diakona ty fiangonana ity, hanao an'izany aho, mila mpiandry ty fiangonana ity, hanao an'izany aho, mila pastory ty fiangonana ity, hirotsaka anao teolojia. Satria mahatsapa ny fitiavany ka tsy mamela antsika hitarejetra izany fa misy bomba dynamite hoy izany hoe misy dinamita. Io tenin'Andriamanitra io zay mandre azy dia tsy maintsy misy fikorontanana, misy fitsokotsanana ao anatiny ao ka tonga anazy tsy hitarejetra fa hanompo, handeha noho ny fahatsapany, noho ny fahafandraisany ny antso ka tsy hisaraka aminy. Izany zavatra izany hoy izy dia ndraiky aminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Tsy teny hoe izany ary ny tenin'ny tompo fa hoy aho hoe miantso antsika Jesosy hanana nafaraisana tanteraka aminy
miantso antsika Jesosy, ho antsika rehetra izay mavesatra entana, ho antsika rehetra izay ao anatin'ny tebiteby, ho antsika rehetra ao anatin'ny fiahiana. Avy izy hitory ny fiadanana, avy izy hitondra ny teny fampiononana ho an'ireo izay rehetra mangetaheta. Ary izay manantona azy tsy misy ho laviny mihitsy na dia iray aza. Io Jesosy io lay ataontsika hoe lay tena voaloboka io Jesosy io lay mpiandry tsara, io Jesosy io no te hanome antsika ny fiadanany izay tsy haizo tokeo raisina na fantany. Ary ny fanahiny izay omeny antsika no mampahafantatra antsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Koa izay mino ny asa-panavotana nataony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, omeny ny fanahintsika izany finoana sy fanantenana izany, ampifantary ny fanahy masina antsika izany asa-panavotana izany, ka tsy hanidy fo isika ka ho sahala amin'ilay rantsana izay ho angonina ho ariana. Raha amin'ny teny rajerevantsika dia présent ny lesy teny ao présent fa tsy hoe dans le futur ianao no ariana, fa rehefa tapahany iny tonga dia nataony direct, ariany direct, koa mba tsy ho isan'ny overy sika fa ho isan'ny voavonjy hanana fahaizana tanteraka amin'ny Jesosy. Ary ahafantatra ny sitrapony satria miray aminy isan-tsegonda isika, miompo aminy amin'izay ataontsika rehetra ary manakana ny fiainantsika tanteraka eo aminy, satria Andriamanitra be fitiavana izy ary mitady ny mpanota hibebaka tsy izany fa itsika rehetra izao. Koa ho azy sy ho anao izay te iray amin'izany Jesosy izany, dia resaka razan'Andriamanitra isika anao hoe voninahitsany ho an'Andriamanitra rehetra zaraka ny fanahy masina izay aza mitalo indrindra ka ho manaka izay. Amen.